Amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokatantsika eny amin'ny jemitia tonga amin'ny fotoanan'ny fampianaran'izay tsika larana fafy moa zany to fa ny fampianarantsika eny avao firy 16 numéro 16 na ny larana fa enina ambin'ny folo ho antsika rehetra ato tokatrano izay manaraka n'izany fampianarana izany manerana azy otoro zao no mandeha ny fampianarana ary ny lohatenitsika dia hoe ny mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo ka miomany ianao zany dikan'izay zay moa zany no fampianarana eto indray dia amin'ny fifahina lehibe sy amin'ny firavoravona feno no iarahantsika indray ny amin'ny dianiotia larana faenina ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny zao anio zao ary dia atratra moa dia falybe mandroso tokatrano ny tena koa masaterany soa ziadyaha elia tenin'andriamanitra avy hatrany no jerefantsika hoe io andriamanitra olo dia tena milaza fa tsy mihaino mpanota zany izy zany eny ka tsisy tena tsisy mihitsy ny zay sary zay vakitsika aloha nisy atoko fa 7:10 nisy atoko fa 7:10 no jerefantsika dia manaraka ianao zany a ny am'reto teny ndray dia dinio ny tenanao isy 7:10 toko fa 7:10 andininy voalohany sy ny faharoa indro ny tanany avatsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny a tsy lahadalovana fa mahare fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany anareo ka dia tsy mihaino izy io andriamanitra io zany dia mahazava be mihitsy lay andriamanitra abrahama tsy ndriko tsara hoe lay andriamanitra abrahama lay andriamanitra marina dia milaza mahitsy be mihitsy ny hoe tsy mihaino ny mpanota fady anazy mihaino ny mpanota zany tsy mety aminy zany zany ianao zay mpanota io zany le milaza fa tsy mety mpanota dia efa lay andriamanitra abrahama tsy ninaonao reraka fotsiny makany am-piangona ary ny afaranao tsy makany amin'ny elo raha izay nao afisana zay teny zay rika hatra ny bokon'ny jaona toko fa 7 jaona 9:31 okavantsika ndray jaona toko fa 7 andininy fa raika amin'ny 30 jaona 9:31 efa tsika ampidirina vetrany ary amin'ny écran izy zany fantatsika fa andriamanitra tsy mihaino mpanota zay zany hoe andriamanitra io zany dia tsy mihaino mpanota noviny reraka zany ianao iainan'io ivavaka eo fa efa laza izy fa izy dia tena tsy mihaino anao ary tsy mety mihaino anao ary tsy hainanao mihitsy ny noviana satria efa nilaza izy hoe zany ty tsy mihaino mpanota zany ka dia reraka fotsy anao zany ivavaka eo fa efa nytena izy fa izy dia tena tsy haino anao raha misy zany zay mihaino anao dia efa nydevolo no mihaino anao roa zany zay marintsika tsara zany zay tenina kiro zay hoe tsy mihaino anao mpanota tsy hainon'andriamanitra ny mpanota andriamanitra tsy mihaino ny mpanota tsy mihaino anao zany andriamanitra zay nodikan'izay hitondrayntsika amin'ny teny manaraka fa ny mpanota dia tena tsy manana fahefana ho any amin'ny lanitra zany dia ireo mpanao ratsy zany Korinthiana voalohany toko fa 4 nona mentsika daholo ny teny Korinthiana voalohany toko fa 4 ny andinin'ny fa 7 raketsika indray zao teny zao ny olona tsy marina mokona to hoe mpanota zany Korinthiana voalohany toko fa 4 andinin'ny fa 7 ary hitantsika hoe teny fa 10 zany moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba handova ny fanjakan'andriamanitra zany hoe ny olona tsy marina zany dia tsy mahazo mandova lanitry ny lanitra zay na to hoe fanjakan'andriamanitra mantsy tsy ho any an-danitra zany ianao lanitry ny lanitra moa no tena fiantso anazy ary aza mety ho fitana ianareo mahitsy be mihitsy io teny hoe aza mety ho fitana ianareo ania zay mety voafitaka ianao zany hoe ny mpanota afaka makany any rehefa mibebaka atsika dia mihaino olona mibebaka io andriamanitra io aleo tsy indrika fa tsy misy azany andriamanitra mihaino olona mifona zany hoe androany ianao mibebaka dia raha pitso anao manota dia aorina ndrendry anao manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka tsy mihaino anao zany andriamanitra Hébreu 10:26 aloha vetsika kely makatelo io tsika aloha zay vao miverina indray Hébreu 10 feo misy teo
Hébreu 10 26. Hébreu 10 26 dia ny 27. Hébreu 10 26 27. Fa raha miny manota isika, io zany le olona manota foana dia mibebaka le ohatra ataonareo am-piangonana mikofesy le mifony miorakorako am-piangona mifona manao indray rehefa aveo dia afaka indray ny herinandro dia mifona indray. Dia ity le teny miandry anareo ity, fa raha miny manota matoa mantsy anao mifona zany miny manota indray ianao dikan'izay nanao ny tsy mety indray ianao. Rehefa nazo ny fahalana tsara ny marina matoa zay ianao miny manota dia fantatreo fa tsy mety io fa ataonao dia aveo anao mifona indray ianao rehefa aveo dia ataonao dia mody mamela eloka mpitondra fivavahana. Tsisy Andriamanitra naninona io mpitondra fivavahana io ka raha mpanota, satria mampandika lalàna anao koa ary izy mankasitraka zany adalàna zany izy dia tsy ny manao ihany fa nankasitraka ny manao koa miara-vo daholo. Zay ny lalàna zay. Ka eto zany tsika dia mahita marina mazava mihitsy hoe fa raha miny manota ianao le mila mibebaka foana io zany isaka ny tonga andro ivavahana dia lasa indray aloha mibebaka. Dia zany hoe fanareo tsy mibebaka mihitsy ka efa hoe olo marina ko hibebaka amin'inona. Olona tsy mahay manao ratsy anie ny ato amin'ny ahosoa zany no ararana amin'izany dia hibebaka amin'inona ary moa. Afa-tsy ny olo efa mpanao ratsy any dia izay indray anazy moa zany. Zay tsy miresaka amin'ny mpanao ratsy fa izay ato amin'ny ahosoa dia tsy manao ratsy zany. Rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Tanao, tsy misy fanafana ny fahotana intsony ho an'ny olona zay efa nandray ny ahosoa. Zay le Andriamanitra tena marina zay. Matoa zany ireo mbola manota foana dia mibebaka dia manota dia mibebaka, tsy le maro no miaraka aminareo fa devoly io miaraka aminao io. Matoa anao mbola manota foana fa raha le tena marina izy tena Andriamanitra dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony an'ny olona zay efa marina miaraka aminy. Zay le midika hoe tsy mahay manota intsony ary tsy navela nota intsony fa matoa izy manota tsy miaraka amin'ny ahosoa zany olona zany. Zay teny marina mahitsy be mihitsy izy io. 7:20 fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra zay andan'ny fahavalo rehetra kosa. Zay olona hiarina ny fiandrasana mahatahotra sy fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra ianao handany anao satria fahavalon'Andriamanitra ianao. Zay ny voalazan'ny soratra masina ka miteny amintsika rehetra hoe tsy misy an'izany hoe manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka mipetraka ao anatin'ny plasin'ny miny manota sady ianao. Fa raha vao nahafany indray mandeha ianao dia tsy misy fanafana ho an'ny ota intsony. Madio ianao dia tazoma mandrakizay. Izay ny antony nanomezana le fanahy masina ahatonga anao tena ho lasa parfait, any tena tsisy tsiny, tsisy kilema, tanteraka, tsy mahay manao ratsy ny dikan'izay. Zany no teny omenantsika voalohany mikasika any amin'izay hoe tena tsy mahay manao ratsy anie ny ato amin'ny ahosoa ary tena tsy mahay zany izy. Fa ianao mbola manota io zany tsy izy ianao. Verentsika amin'izay le izy le Korintianina voalohany satria mazava zay ny teny Korintianina voalohany toko 4:9-7 teo zany. Zay moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety ho fitana ianareo. Tandremana voafetaka zany fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo samby sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita 10 sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpomamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankelina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay zany hoe ny olona mpanao ratsy mihitsy zany dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Reo le tsy mahazo miditra any reo le mpanota reo. Dia verifio zany ny plasinao aiza ho amin'io ianao. Verifio tsara ny plasinao aiza ho aiza eo ianao zany. Fa tsy mahazo miditra lanty ianao izay niteny dada Iavana na mpitondran'ny ahosoa na mpitain'ny apôstôly. Zay zany ny zavatra misy zay. Faro tsaiko hoe 1 2 tsaiko tsona fahafiry zao na fahafiry fa 5 fahenina angamba dia tsaiko tsona teny omenantsika indray Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:20 7:20. Apokalipsy 21:27. Apokalipsy 21:27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vedaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Tsy mahazo miditra ao anatin'izany lanitra zany mihitsy ny olona mpanao vedaveta, ny olona tsy masina,
Ka ny olona tsy masin'izany dia ny olona mpanota ilay mpanao ratsy tahaka anareo, tahaka anao, lay tsy mety miala ny fahotana, lay manaratsy an'izao fanjakana masina izao, zay mpandainga, efa impirina andainga ianao zay, ary ny androm-piainao dia lainga sy fitaka fotsiny mandraka andro any. Ary anao tsy ho afaka ho zany raha tsy manatona ny Ahosoa ianao. Fa zay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany no lasa miditra any, satria ireo ilay tsy mahay manota, satria efa tafaraka amin'ilay zanak'ondry, ka ny anaran'ilay zanak'ondry dia tsy iza fa Ahosoa, ilay manala ny fahotana, lasa tsy manota intsony izay miaraka aminy, lasa olo-marina izy. Apokalypsy 21-27, fanaporofonanao fa tsy ho tafiditra any amin'ny lantilanitra zany mihitsy mpanota, aza lany andro eo anao fa tena zany hoe diso adresy mihitsy ianao. Apokalypsy 21:8. Apokalypsy 21:8. Fa ny osa sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy, ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy rehetra avy sy ny solofaha. Fa izany no fahafatesana faharoa. Izany teny izany zany dia tena mametaka amintsika rehetra mihitsy ny hoe tsy mahazo miditra ao anatin'ny lantilanitra mihitsy ny olona tsy mino. Tsy mino ny Ahosoa any dia ka zany. I Ahosoa ilay manala tamin'ny fahotana. Hiditra amin'izay tsika hoe iza kay ny toe-mpanota ary aloha. Rehefa henonao zany rehetra zany, ny mpanota dia ny olona tsy mino an'izao toe Andriamanitra Abrahama zao. Zay aloha, ary nariny Andriamanitra Abrahama dia Iayavah, ary zay miaraka aminy dia afaka amin'ny fahotana. Nosoloanareo Andriamanitra hafa io Iayavah io. Tsy mie mandinika izay nanovainareo anazy ihany fa be dia be nanaovanareo anazy ihany. Ary zay netra tsy niaraka tamin'io Andriamanitra Iayavah io dia lasa mpanota daholo manerana an'izao tontolo izao. Porofon'izay ianao aza mandainga ianao. Iainanao zany hoe tsy maintsy manao ratsy zany ianao. Mandainga, mangalatra, misoloky. Tsisy mandeha marina mihitsiny, samia mandrefy ny tenano Ny sasako manambady 4, nefa no milaza fa miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama, manambady 10. Dia misy manao fampianarana hoe ka be loatra ny vehivavy ka tsisy mpamelona izy, fa aleo izy atao lehilahy ray atao manambady be dia be. Misy mamorona fampianarana ohatran'izany ilay olombelona. Ianao no te hijangajanga ny tena marina ka ataonao izany izy. Zany sary misy daholo zany. Ao ny sasany dia tena hovaina fotsiny ilay anarana. Sasany laza fa mivavaka amin'ny Andriamanitra Abrahama nefa ny manao manompo sampy, manao sikidy, mifamosavy. Zava-doza anie zany. Ny fijangajangana moa dia efa tsy resahana intsony. Tsy misy Andriamanitra Abrahama zany namela ny hoe lehilahy ray manambady be dia be io. Fa efa namoaka lalàna io Andriamanitra Abrahama io tamin'ilay Ahosoa ilay zanany mahalala an'izay ny rahany. Efa fanaporofona ve tena niteraka io Andriamanitra io ka tsy resahako intsony. Io Ahosoa zanany mahalala io mihitsy namoaka didy sy lalàna, satria mpaminany io ary ny mpaminany Israeliany efa nampianariko antsika fa tsy maintsy henona ny mpaminany Israeliana. Dia ny mpaminany Israeliana farany nefa i Ahosoa namoaka lalàna hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Za nge tsika hijery an'izay teny izay any bokin'ny Filipianina any angamba izay. Za hoe karoa kely Korintianina lisika. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Andininy faharoa. Anefa noho ny amin'ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Zay samy manana ny vadiny zany. Dia vakitsika io amin'ny teny frantsay dia fantatsika fa tsy hoe koa manambady lehilahy be dia be ny vehivavy na manambady vehivavy be dia be ny lehilahy. Fa zao ny voalaza ato amin'ny teny frantsay. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Tsy misy hoe que chacun ait ses femmes. Non, 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 non. Ozy ny teny ingilisy hoe no, no, no. One man for one wife. Zay ny dikan'izay amin'ny teny ingilisy.
Un homme pour une femme, que chacun ait sa femme. Donc zany hoe lehilahy anankiray manambady vehivavy ray, lalàna voakan'io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany Yahosoa nampidonena ny mpianatra araka ny voalaza soatra masina. Et que chaque femme ait son mari. Donc un seul mari pour une seule femme et une seule femme pour un seul mari. Any hoe vehivavy ray ho an'ny lehilahy ray, lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray. Samy mandrefiny anazy daholo nareo fa tenin'ny mpamina any Israely any ary tsy azo lavina mihitsy. Samy mandinika sy mieritreritra hoe ino ty adalana be nataon'ireo olombelona ty. Zany ny tsipazanao any amin'ny hery daholo zany. Tsy Andriamanitra Abrahama no miaraka aminao rehefa nandika an'izany ianao. Fa zavatra hafa io arahanao io. Tenarany Andriamanitra Abrahama fa mazava be iayava, ianao zany mba iza. Dia samy mandinika dia jereo ny fihetsikanao taorianan'izay. Fa ianao mahita mihitsy fampanota ianao, ary rehefa mpanota anao tsy izy le miaraka aminao io, tsy izy ny tompoinao. Mahatonga saina e. Zay. Antsika ry jery sary manaraka ny fanovana le anarana satria hoe tsy mino ny osa sy ny tsy mino na iza nanovan'le anarana dia efa tsy mino anao dika an'izay satria efa nampahafantaranao le anarana marina hoe Yahosoa. Rehefa tsy mino any Yahosoa zay nanala olona mifahotana ary natonga olona tsy manota intsony, preuve tangible ozy ny teny frantsay, zany hoe tsy azonao ialana mihitsy izy petraka tsara mihitsy le preuve. Ka raha ohatra ianao zany hainao zany fanapofona zany hoe lasa tsy mahay manota intsony ny olona rehefa tafaraka amin'ny Yahosoa, rehefa henonao zany fampianarana zany hoe lasa tsy manota intsony ny olona rehefa miaraka amin'ny Yahosoa, ka tsy mety nanatona ny Yahosoa ianao, efa mpanota ianao zay. Zay le hoe tsy mino. Le anao mampanota anao ary tsy nafaka anao fahotana mandraka androany. Inona ny atony tsy ninonao ny fahamarinana ny menanao? Rehefa tsy ninao an'izany anao dia ho any amin'ny ilonao dikan'izay. Zay le hoe ny osa sy ny tsy mino, ianao zany teneny zany. Satria le ny tompoinao tsy nafaka anao tamin'ny fahotana, mampanota anao mandraka androany, tsy izy ho ay iny. Ianao ny ara-ny fitsarana hoe tsy mahazo makany amin'ny lanitra ny lanitra ianao, la ny andro mivavaka any ianao ny teny izy. Zay. Tsy mino anao. Efa nytenenao fa tsy izy ny krismasy. Namoaka lalàna teto mihitsy ny ambasadeur ny Yahosoa Elias ny tenako. Hoe tia lalàna mirano milaza fa tsy azo atao mitandrina an'io krismasy io na mankalaza an'io. Mamaly fotsiny nareo avy any hoe zay tsy maintsy mitandrina krismasy satria maneran-tany anaovana an'io. Fiza milaza fa rehefa maneran-tany dia tsy maintsy ataonao. Fiza moa milaza aminao fa rehefa atao maneran-tany dia mety ny dikan'izay. Lalàna veza no miteny an'izany, fampianarana avy any amin'izany namoaka an'izany. Zareo amin'izany zao dia fandikan-dalana ataonareo olombelona daholo zany hoe tsy te halala nareo, ka rehefa tsy te halala dia aleo zay tsy te halala mandeha makany amin'ny lalana ma tsy te halala azy zany, fa ianao zay maheno kosany miverena ty amin'ny fahamarinana. Verena ty amin'ny fahamarinana, manatona ny Yahosoa, manaraha ny Elia amin'izay ianao. Re zao mariky ny tsy finoana daholo reny. Hoe le ny tomponao hatramin'izay nampanotanao, ary iny fa mbola lasa nandeha nanota andray anao satria efa niporofona taminao fa tsy azo atao mahamantatra an'io zanak'Andriamanitra io tao amin'izy nofo. Tsy azo atao intsony zany. Na dia fantatsika aro izy zany tsy azotsika atao intsony zany. Lalàna anapetraka mihitsy anie zany. Nefa ianao dia mitondra an'iny baibolinao iny. Nefa ianao dia mbola nanao ihany ianao. Ka tsy efa mini manota avy ianao dikan'izay. Raha mini manota antsika efa nanao daholo nareo zao tamin'ny 25 desambra iny. Niara nanota daholo nareo rehetra rehetra. Zay ho teny hoe niara-nirona. Niara-nirona any amin'ny tsy izy tsony e. Samy mieritreritra e. Samy mieritreritra. Zay. Andao vao aventsika hoe tsy ekeny dada iava mihitsy ny anovana an'io anarana io. Zao fakitsika zay teny zay arika hatramin'ny bokin'ny Isaiah 40 firy moa zany 48:11. Isaiah 48:11. Dia mandray antsoratra daholo zany nareo a. Isaiah 48:11. No ny tenako, eny, no ny amin'ny tenako ihany nanaovako an'izany. Indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Zay. Indrisy izy lotoina ny anarako fa tsy omeko ny hafa voninahitro io. Zany no pirofo fa tsy ekeny dada iavana mihitsy ny anovana ny anarany. Raha iavana omena voninahitra dia tsy azo novana teo hoe Jehova na Jesosy na i Jesoa
na Jésus na Jesasy na Alà na Brahama Visnu na Sivana Bodana tsy haiko tsony zay mety antsoinao any non tsy azo atao. Andriamanitra tokony Andriamanitra tompony zao tontolo zao sy nahary anazy dia ny rehetrarehetra hita maso ny tsy hita maso be dia be ny tsy hainareo tsy fantatrinareo ny nahary an'izany dia ilay mitondra anarana hoe Iayava dada malalako dada ny Eliaza dada ny Ahosoaza tsy omeko ny hafa ny voninahitra nefa nomenao hafa izy ny voninahitra tokony mena ny dada Iayava nalefanao tary amin'ny Andriamanitra tsisy tary nefa nanoty ianao ary miomana ny atezeran'ny dada Iayava zay ilay hoe tsy maintsy makany amin'ny elo hoe miomana ianao miaza mba maty moa ianao io miomana ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ianao miaza mba maty moa ianao io miomana ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ny fanovanao an'io anarana io Iayava no vainao zavatra hafa Ahosoa no vainao zavatra hafa miomana ianao zay na toe tsy mino ianao tsy mino mihitsy fa ny inonao dia Andriamanitra mametraka anao ampanota zany ny inonao Andriamanitra mandefanao makany amin'ny elo zany ny inonao tena mampalahelo mino tsara le tenao dia refesy ahoana ny alazanao fa ho avy ho tonga any amin'ny lanitrilanta zany tsy makany ianao ameko anao valy tsy makany ary io tsy azonao forcena amin'ny teny fotsy azy zay tsy maintsy makany nga io azo tao azy zany tsy makany fotsiny zao koa ianao zay koa tsy azonao lavina tsy mahazo makany ianao aiza any amin'ny lanitrilanta tsy mahazo makany ny mpanota mpandika lalàna ahoana ny anaran'io Andriamanitra io no voavainao ary voaporofo satria tsy afaka tamin'ny fahotany ianao mpanota ianao mandraka androany zay efa voaporofo mihitsy hoe ianao ngefa mpanota foana ka rehefa mpanota dia tsisy Andriamanitra marina miaraka aminao zany satria lalàna dia hoe fa izy rehetra nanota dia sady tsy mahita anazy no tsy mahalala anazy mazava be nge zany lalàna zany no ngefa kentsika ny Jaona voalohany Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy ao fa izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota koa izay rehetra manota dia tsy nahita anazy ny sady tsy mahalala anazy anareo tsy nahita anazy ony le mpanota ary tsy mahalala anazy iza zany no hitanareo mpanota io satria ny soatra masina dia milaza fa tsy nahita anazy nareo tsy mahalala anazy ianareo mpanota nge miantso Jesosy Jesoa eto nefa ny teny hoe tsy nahita anazy nareo ary tsy mahalala anazy tsy izy ange zany Jesosy Jesoa tsy izy Jesosy tsy izy Jesoa tsy izy Jésus tsy izy Jesus tsy izy daholo ny rehetrarehetra any rehefa Andriamanitra nahampanota anao dia tsy izy aza mba miteny Andriamanitra Abrahama zany fa tsy izy io nampanota anao lasa mbola manao idôlatria ianao lasa mbola manao ny fanompotsapy maro samihafa ataonao lasa mbola manao famisaviny ianao zava-doza amin'ny natao samy mieritreritra ny fijangajangana ny adultère ataonao foana Andriamanitra izy ny miaraka aminao tsy le Andriamanitra marina saingy izy moa tsy manampiseho hetsy fahefana taminareo dia zany izy tiavanareo hoe tena maheriny ianareo fa tsy ohatran'izany tsony zao tsy nenareo zany no mahery fa efa tonga eo aminareo le tena mahery ary tena ny tompony hery sy ny fahefana mihitsy ny ty tonga ty Iayava no anarany arany zanany dia Ahosoa ary reo anakireo no naniraka ny Elia ziady Elia zay hitany masonareo tonga izy ty rajavy za manaporofondrony tsy mety ataonareo mpanota nareo tsy ho any amin'ny lanitrilanta zany mihitsy novinanoviana fa mpanota ka mampanota ny mpanota dia tsy afaka makany amin'ny lanitrilanta ny mpanota fa ny mpanota dia tsy maintsy tsipy ho any amin'ny elo ary tsy maintsy ho any amin'ny elo mandrakariva mihitsy nareo satria maninona atria nanao ny tsy mety ary rehefa manao ny tsy mety dia tsy maintsy ho any amin'ny elo ary rehefa mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo fa ny mpanota dia tsy maintsy ho any amin'ny elo voalazany lalàna zany mazava-be zay ka anjaratsika no mandinika sy mieritreritra an'izay manomboka eto hoe aiza ny plasinao
anisan'ny fahotana dolo zany rehefa manao ny tsy fahamarinana ohatra ny tsy fahamarinana rehetrarehetra revaka itsindray zay tia ny klasy ny mpanota ty andao ndray tsika andeha anome karazana teny maro samihafa zany jaona voalohany a toko fahatelo a toko fahadimy zay fatindrindra toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo anga manisy zay diso me misy lovaina ty fa tena blokiko keny kely mandeha jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo jaona voalohany toko fahadimy andiny fafito ambin'ny folo ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetrarehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany a de efa hotana daholo ny dikan'izay zay voalaza ny lalàna zany zay zany hoe rehefa manao ny zavatra tsy mety eo anateny hoe andriamanitra ianao zavatra makany amin'ny tsy marina de efa fahotana zay aritra de tsy miditsy any amin'ny lanitry lanty ianao zany mahatonga ny olo ato amin'ny eosoi parfait tena tsisy kianina tsisy tsiny fa ny mpanota koa zany de mitsipy makany amin'ny elo ary ino raha hoe mpanota ny olona mandeha amin'ny tsy marina rehetrarehetra mamitaka manainga misy loky a zany na te mpanota zany rehefa tsy fahamarinana de mpanota ary rehefa mpanota de tsy mahazo makany amin'ny lanitry ny lanta tady dio strict ny fidirana any andriamanitra masina sy marina ny tompo trano any a de tsy tia zavatra maloto izy ka anao tsofotsofoka any amin'ny trano ihany roany anao satria maloto tsy mahazo miditra any ny ratsy ozy ny teniny fa ny masina ihany no mahazo miditra makany masina sy tsara zay mazava be mihitsy ny teny ohatra rehefa tsy mankatony io teny io anao de fa mpanota ianao zany zay eo tsy aloha hitrandrayntsika amin'ny teny manaraka mihitsiny hoe ahoana ny andrefesina hoe manota indray ny olona anankiray fa rehefa tsy famarina aloha zany de fa ota misy lalàna no menanao tendray ny andrefesana anazy rehefa nydikainao lalàna ny eosoa de mpanota ianao zay ndray no resantsika tondray hoe lalàna ny eosoa rehefa nydikaina de fa mpanota koa ianao aleloha efa mety antsy fa aleo arahantsika izy fa mety daholo jaona voalohany hoe toko fahatelo a andiny faefatra jaona voalohany toko fahatelo andiny faefatra zay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota no fandikana ny lalàna zay ndray zany nyteny hitantsika eto amin'ity sary manaraka ty hoe ny ota no to hoe fandikana ny lalàna ary zay rehetra mandika lalàna no to hoe manota zany hoe rehefa manota ianao zany a rehefa nanota ianao zany a nandika lalàna ianao nydika zay zany nydika n'zany zay tsy malala mazava be zany teny zany a tena mipetraka tsara mihitsy le fanazavana inona zany le lalàna hoe mampanota anao zany ataontsika aloha iverina rikatra amin'ny didy folo efa namoaka didy dada iava fa ny lalàna mose de tsy azo anam-pina tsy azo any esoa Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 aza-pinareo ny teny a iza deo zany le mpandika lalàna zao le tsy mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra efa fitsarana zany ty meny izy ady elianao ty Deutéronomia toko faefatra ty lalàna mitsarana reo de samy mandinika ny ataony am'izay a de amboary teny zao ny andamianareo ny fitsarana anareo fa fomeko izy ty ahoana ny amarinareo anazy ketriketreo am'izay ary de hitantsika ny mahafaka anareo Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 aza-pinareo ny teny zay andidiko anareo ary aza nesoko anareo fa tandremo ny didiny avy andriamanitra reo zay andidiko anareo tsy aza atao zany manampy sy manaisotra ny teny amin'ity didy folo a sy lalàna mose ty zavatra anisy anefany tsy navelany dada iavana atao tsony ny fisoroanana fa ry avo manao fisoroanana nareo a de mitovy mamolaka vozona alika sy mitondra rakisoa fa ny tena mipetraka izy aminareo nefany zay mitandrana didy folo no mba hananatanteraka ny fankatoavan'io fisoroanana io satria ny lalàna ny fisoroanana de ao anatin'ny bokyny levitikos toko fahenina ambin'ny folo ny bokyny levitikos toko fahenina ambin'ny folo ray manontolo no milazany hoe ity ny lalàna ny fisoroana ataonareo a mba hanafana anareo amin'ny fahotanareo a indre mandeha sataona ary lalàna tsy azo sarana amin'ny bokyny mose zany loka avaketsika ny levitikos toko fahenina ambin'ny folo fa misy lalàna atao fisoroana fanafana ny fahotana zanak'esely a indre mandeha sataona levitikos toko fahenina ambin'ny folo a andiny fa zay moa zany
3:30 aleo zany de 4:30 4:30 avy hatrany Lévitique 16:34 ary ho lalàna manak'izay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho any zanak'Israely indray mandeha isan-taona hahafany amin'ny fahotany rehetrarehetra. Any hoe misy lalàna fanafana fahotany indray mandeha isan-taona zany atao ho any zanak'Israely lalàna ny fisorohana. Ka io Lévitique 16:2 manontolo io zay le hoe tsy azo anao-pina tsy azo any esorana fa ny tena mipetraka manina nefa zareo tsisy nanao an'io Lévitique 16:2 io. Efa nandika lalàna nareo satria hoe tsy azo anao-pina eo tsy azo any esorana, ka rehefa mitandrina didy folo nareo de tsy maintsy manao lalàna ny fisorohana. Ao anefa nareo tsy nanao lalàna ny fisorohana, mba avalia kely igny izy ry mpitandrina didy folo rehetrarehetra de anareo mpivavaka sabotsy mpivavaka alahady. Aiza lalàna ny fisorohana tsy nataonareo? Iza moa no miteny tanareo ampidireo zany andriamanitrareo zany Jesosy nataonareo nitsofoka atao anatin'io fitoerana io resaka fisorohana io. Iza nampanao nareo an'izany? Fahotana matsiravina tahaka ny ahoana tena nataonareo ty? Mpanota nareo, tena nanota mihitsy nareo satria nandika lalàna. Meko ny fanazavana teo hoe raha ny didy folo zany de tsy raha teo afaka amin'ny fahotana ianao de manao fisorohana anao indray mandeha isan-taona, zay vao afaka amin'ny fahotana ho an'izay mitandrina didy folo. Nanina tsy nataonareo zay satria tsy azo esorona ao anatin'ny didy folo lalàna ny fisorohana Lévitique 16:2. Nefa nareo rehetrarehetra tsisy nanao an'io, dika zany fa efa nandika ny lalàna matsiravina be nareo eo mason'io dada Iava io, ary tsy mendrika anareo tsony miditra any amin'ny lanitra ny lanitra satria efa nanota ny didy nareo ary nandika lalàna ny Mosè. Mendrika anareo ny fitsipazana makany amin'ny elo, miomana nareo ny sabatista sy aladista rehetrarehetra de mpivavaka sabotsy sy alahady de dikan'izany. Préparez-vous pour être jeté en enfer. Hoy ny teny anglisy hoe be ready. Mba ataotaoko fahatany izy fa ohatra metimety any zany teny zany. Be ready zay zany ready satria ready fa tsy ready fa be ready zany ohatra an'izay izy. E soyez prêt zany ianao fa tsy himpany amielo e. Hitako ianao zay tena mizezizezy teo tsy ho any io, mavalia kely zay. Fa raha andeha anontania anao aiza ny Lévitique 16:2 tsy nitanterahanao raha mitandrina didy folo ianao. Toy ianao hoe ka ny tenin'Andriamanitra rehetra boky nisiana ampianariny ambasadeur ny tsy azo atao tsony io. Zany no pirofo fa tsy azo ataonao tsony mitandrina didy folo ny dikan'izay fa miala ataonao. Raha vao mibloqué ny dada Iava io de midika avy hatrany fa aza mitandrina io tsony. Ary ny pirofo mitoka amitendanao poteny hatrany amin'ny tempolin'ny Jerosalema tsy navelana notandremana intsony ny dikan'izay ny didy folo tsy navelana atao tsony fisorohana. Ka iza nampanao an'io? Nanina nalainao raha Jesosy de natsofoka anao tao de lasa anao mitandrina didy folo? Tena fahotana matsiravina mihitsy nataonao. Miomana ry mpitondra fivavahana sy ry mpivavaka zay niaraka taminy, miomana ianareo. Nao ika avaka itsika tena dada Iava mihitsy rana foana ny didy folo voalohany ao nefa anao mbola mitandrina. Efa fihetsika mandrava didy folo igny nataony amin'ireny hoe nipoteny ny tempoly ary anao filazana izy hoe zay mbola manao fanahy nareo mitovy mitondra ranalika ahoana moa mbola idiranao amin'izany. Ny fanaovanao zany ange de midika fa hiatsiady amin'io dada Iava io ianao. Zany no pirofo fa tena nandika lalàna matsiravina mihitsy ianao. Efa nyteneniny fa tsy mety tsony mitandrina io satria izy mihitsy ny bloqué an'le fanaovana fisorohana zay fanafananao fahotana. Matosa anao niditsy atao anatin'ny didy folo io de efa nisoratana ohatrany efa nisoratena ohatrany voatangy ianao hoe ianao de efa lasa mpanota ary ianao ihany no confirmer terenao fa mpanota. Dika zany fa tsy ho any amin'ny lanitra lanitra ianao. Ianao mihitsy nanao sonia fa de mpanota ianao satria efa tsy misy famafana fahotana tsony amin'ny rafitra io satria efa mipoteny dada Iava am'le Isaia 66:3 donc avaka isika Isaia 66:3 hoe zay mitandrina zay mbola manao ny fitandremana didy folo de efa mipotena le fisorohana tsy azo atao tsony. Ka raha nipotena ny fisorohana tsy azo atao tsony zay miditra eo zany de efa mpanota automatika, tsisy tsony famafana fahotanako. Zay ny lozika ny zavatra ary marina be zay. Fa jereva nge nataon'le olona indray fantany fanoravana tokoa le fisorohana fa nalainy Jesosy Jesoa Jésus Jesus de natsofony teo amin'ny plasin'le fanaovana
fanesoana fahotana. Tena ohatrany hoe manompavararaka ny dada Iava mihitsy ny tena mariny le Andriamanitra Abrahama, opavararaka tena makany amin'ny dada Iava mihitsy hoe ianao ny tena fonina an'ity fa zay sinoana hafa ndray ity. Andriamanitra so adalalana nataonareo olombelona zay. Zany mariky ny mampanotanareo ary zay mivavaka etra miantso Jesosy Jesoa, Jesus Jesus ary mitandrina didy folo teo matika nanaraka an'izay dia nilaza dao tam'vava fa tsy maintsy mpanota. Ka inona tonga anareo mpanota? Tsisy fanafana fahotana. Isaya toko faha 9:7 teto nanaporofony dada Iava fa tsy mila ina moa, tsy mila le fisoroana nataonareo tsony ary anisana nampiten'ny tempoliny zany no fanamarinana hoe tsy mila nitsony Isaya 66:3 zay mamono omby dia ohatrany mamono olona zay ary le zay, zay mamono ondry atao fanatsy dia ohatrany mamolaka vozona rika, ary zay manatitra fanatitra hoana ohatrany manatitra rakisoa, ary zay mandoto didikazo manimpofona fanatim-patsirovana dia ohatrany misaotra ny sampy. Zany ange le olona fa milaza mihitsy hoe tena tsy mety amiko mihitsy le zatra ataonareo e, ary tena mahatezitra anazy mafy mihitsy le zatra ataonareo. Ahoana am'izay ny hevitra anao ara? Nefa ianao dia tena nesoronao mihitsy nyty Isaya 66 ty tokoa, tena natanao mihitsy nanaisotranyio fa nisoloanao an' Jesosy daholo le zatra rehetra atao sy Jesoa. Iza ny nampanaonao an'izany? Lalàna taizana fanaonao an'izany. Nefa ianao dia mety soatra mivandravandra hoe aza nampina dia aza nesoana dia autonomie 4 ka ny fampidiranao an' Jesosy Jesoa tao anatin'io plasin'io fanaovana asorona omby sy ondry sy osy io dia midika fa tena nososenao ny teniny dada Iava hoe aza nampina dia aza nesoana, nososenao zany teniny zany. Ninonino no teneninao? Atria mahitsy be le teny aza nampina io dia aza nesoana. Eny fa le zanak'Andriamanitra dia ny teny mihitsy hoe tsisy ho foana ny amin'ny didy fosy lanamosy eo ho an'izay mitandrina azy, na tendron-tsoratra ray aza na ino moa na litera ray aza. Zay ny teny'le zanak'Andriamanitra. Nefa ianao ty tena nanala sy nanaisitra mihitsy, ahoana moa ny afaka anao am'izay? Ary mpitondra fivavahana sy mpivavaka zay nitandriny didy folo efa fitsarana ty meko anao ty ndana tadiavo teny zao ketriketry eo ny afaka anao ary meo anany valy teny raha mahita ianao. Fa raha nahita avenareo tsy efa niakatra tety nareo ny teny taminay ao valiko ianao e, aiza ny amalinao io lalàna iny meko anao fa tsy torapo e, soratra mivandravandra be hita amin'ny voamasonao io. Zany ilazako aminao zany hoe mieritreretan mihitsy ianao ny teny izy. Mazava be ny tenyny dada Iava hoe tena raha mbola manao an'io dia tena zavatozy tsy mety. Nefa dia natsofoka anao to fotsiny zao Jesosy Jesoa. Dongeva kitsika am'izay ny tenin'ny Ehosoa araka ny boky Matio vetsika ny tenin'ny Ehosoa Matio 5:5 ty le mahafinatanareo be mianao an'ity dia averiko aminareo mihitsy izy. Matio 5:18 ahoana ny teny Matio 5:18 tena voalazanao mihitsy ny izy, averintsika mihitsy zao ny voalaza ato. Matio 5:18 fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna any Mose, na i Mosesy na Moizy, na dia nitery iray aza na tendron-tsoratra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Tsy misy ho foana ho an'io zany. Tsy azonao foana ilay zanak'Andriamanitra mihitsy anao sy fa tsy azo foana an'io ho anareo zay mitandrina anazy ny dikany zany. Mazava zany fa raha mitandrina didy folo ianao dia Yahosoa mihitsy milaza fa dia tsy maintsy ataonao ny fisoronana. Naninifa ianao tsy nanao ny fisoronana fa ilay zanak'Andriamanitra sampona be avy any sa tsy izy fa niforoporonareo avy any ary Andriamanitra tsisy fa tena sampy. Ino natsofoko nareo tao? Tsy fa mety aviatana ny dada Iava mihitsy ny fe ty nataonareo ty. Tena miantsiady amin'io Andriamanitra Abrahama mihitsy nareo rehetrarehetra, miantsiady nareo teny izy. Ka zay nge le hoe miomany ao amin'ny teny anglisy get ready, hoe soyez prêt. Miomany ianao fa tsy maintsy makany amin'ny elo ny olona mpandika lalàna. Ianao dia nandika lalàna mihitsy ianao. Fisoroana dia nibatainao avy any nesoronao dia natsofoka anao tao ny Jesosy anao sy ny Jesoa anao, Jesus Jesus anao. Iza nampanaonao an'izany izy? Tsy tianareo mihitsy mihaino ny Elia satria mahitsy be ny tenin'ny Elia, fa ny tenin'ny Elia manaraka anareo mandra-patapika ny fofony anareo. Eny fa naiala izy ianao dia eo mihitsy ny tenin'ny Elia iverinao misofonao ny tenin'ny Elia. Ahoana ty teny teny hoany? Tsy ho afaka an'io tenin'ny Elia io zany nareo.
fa Eliasy Yehosoa anankiray zany. Fa nyteny Yehosoa any zao averiko aminareo za raha izy ny tonga tety dia ohatry izay natao fa io ihany no averiko aminareo. Fatanindra za mieritreritra atsika ino ty zatra nataonareo ity. Ny mpitandrana didy folo moa efa teneny hoe tsy mety intsony satria maninona efa foana ny fisoroana. Rehefa foana ny fisoroana tsisy fanafana anao amin'ny fahotana intsony raha miditra anao. Iza nampitolatolanao miditra ao ray zay satria daday vavy teny hoe tsy mety intsony tsy tiako koa foanako ny fisoroana foanako ny tempoly dikan'izay tsy mahazo mipetraka amin'ny intsony nareo fa tsy mety amiko raha mipetraka ao anaty nareo dia mpanota mandrakizay nareo dia tokoa nareo mpitandrina didy folo fa mpanota mandrakizay nareo. Niatra taminareo ny teny daday vavy mbola ny amplifienareo no amafisinareo ndray ny fahotanareo. Nisy soronareo tokoa rehefa isoroana fa nampidianareo an' Jesosy Jesoa Andriamanitra ty nataonareo. Lalàna taiza nampanaonareo an'izany. Nga tsy hitany voamasina reo hoe tsy azo anampiana dia tsy azo ny esorana. Ary namafitsy ilay zanak'Andriamanitra hoe tsy azo reo foanana ny teny ao. Raha mitandrana io dia tandremo izy rehetra rehetra. Ary rehefa hialana io mialana izy rehetra rehetra. Zay indray izy mety tahaka ny ato amin'ny Yehosoa zay moa tsy ady tsy miditra amin'io zany. Indray lalàna ny Yehosoa na rahanay tsy miaraka amin'ny didy folo zany. Io rehefa niravahan'ny Yehosoa tamin'ny azy fijaliana efa nomeko anareo ny fanapolifony, nomeko anareo ny démonstration. Fa nareo tsy mino araka ilay tenin'Andriamanitra hoe niosa siny tsy mino ianareo ie zany tsy mino zany ianareo mpiantso Jesosy Jesoa Jésus Jesus nareo zany tsy mino zany. Ianareo io voalaza ny tenin'Andriamanitra io tsy mety ninonareo daholo ny tenina ampianarin'ny Elia rehetra rehetra nefa dia teny marina no menanao ka nareo nino ianareo nge tratrany io teny hoe niosa siny tsy mino ianao zany tsy mino hoe diso io Andriamanitra anao io tsy mino hoe fa mpanota foana inganao nganao mety mino an'izany zany atao hoe voapetaka iny vy mamay ny sainao niaza mba maty ozy ny teny alika hoe miomany niaza mba maty ianao fa ny amin'ny aina fandikan-dalàna mahatsirava nataonao mioapapana mihitsy ny fandikan-dalàna zay raha hitodika indray amin'ny rehetra ny fandikan-dalàna nataonareo dia efa petsaka mihitsy ao ny Andriamanitra trinité nataonareo ao ny Andriamanitra monoteisme manampianarinareo zany zao dia mariky ny mampanotanareo daholo zany. Hatrany amin'ny batisa nataonareo ny batisa nataonareo amin'ny anaran'ny Jesosy na ny anaran'ny Jesosy nareo tany iny no dia efa Andriamanitra efa fausse marque efa tsy izy iny efa mpanota daholo zay niaraka taminy fa nataonareo foana ary tsy telala mihitsy nareo olona mpanota ny nampianatra an'izany hoe tao amin'ny anaran'i Jesosy dia nanao tokoa. Diso indray amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina zay tonga nampianatra farany teo hoe raha ny anaran'iray aloha dia Yahva maran'izay anaran'ny Yehosoa dia Yehosoa maran'izay ary meo ana ny anaran'ny fanahy masina fa misy amin'ny million ngery zareo dia izy amin'ireo anarana fanahy masina million ireny no raisinao zany izy amin'ireo za raha nanomenareo santiony misy natao hoe fanahy fitsarana fanahy masina fanahy fandringanana fanahy masina fanany fanatanterahana mbola fanahy masina ary ny fanahy masina ny rana anatin'ny olona fanahy masina daholo zany amileo nisany reo izy amin'ireo no raisinao le anaran'ireo zany mba meo kely nyvaliny afa izy amin'ireo no raisinao tanao zany tsy fahafantaranao nin'iny le asan'Andriamanitra ny tiana tenena amin'iny hoe tia ny asan'Andriamanitra efa nanao ny asany dada Yahva dia le manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny ray efa ny asany ray ny dikan'izay manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny zanaka satria efa ny asany zanaka ary manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny fanahy masina satria le fanahy masina koa miasa avy any amin'ny dada Yahva daholo zany sara zany fa tsy koa ny mitadiavinao ny anaran'ireo dia ataonao an'izany daholo mila tetra tsy izay mihitsy ny izy fa manao vabatisa azy ho amin'ny anaran'ny reto zay ka raha manana ny anarany ray dia mananarana ny zanaka ary ny fanahy masina misy amin'ny million isan'ireo ny anaran'ireo be dehibe dia ahoana tanao zany tsy mampitombona an'izy zany zao dia efa fahotana nataonao daholo zany ary zay no tonga na ny teny hoe matoy eo so amin'ny teny hoe ary manaova batisa azy eo amin'ny anaran'ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina lalàna anie zany ahoana mbola asara ianao mandika an'izany teny zany ary rehefa novainao ny lalàna ny batisa dia efa mpanota ianao zay no tonga na ny teny hoe nareo samy mpanota ingahoana nao n'io sary ratsy io ny Andriamanitra nareo efa mpanota avy any amin'ny devoly ianareo mpanota
dia le tenin'ny Andriamanitra efa tsy izy avy any, ny teny le mpitondra fivavahana efa diso mpanota avy any, ino no arahanareo? Samy mpanota miara-fampiteny, miara-fampitatana, ohatrany hoe jamba miara-fampitatana any akady ny fiafarany. Zany angino ataonareo e? Le mpitarika mpanota, mamoaka teny tsy izy le mpanota, ino no arahanareo? Ena tonga anao fanazavana hoe izy milaza anareo fa marina ny trinité, efa noeko iny fampianarana iny. Izy milaza anareo fa marina ny monotéisme, efa noeko iny fampianarana iny. Samy fampianarana diso daholo zany. Satria mieritreritra ny dikan'izay. Andriamanitra tena amin'ny tenanareo mihitsy hoe maiza mandinika tsara ary maiza mamantatra ny lalakare. Fantaro ny tokony ataonareo. Aoka tsy hanao totoa mihitsy nintsony fa tena andinika ny tokony atao amin'izay. Aoka tena mantatra ny tokony atao amin'izay fa tsy hanaonao foana amin'izay. Aza manaiky vonoiny olona any amin'ny ela anao fa tena tsy mahazo mety saina nge ho ny olona tsy masiny. Zay ny antony tonga nanome fanamporofonao tahaka an'izao. Farany. Raha mitodika manokana ho an'izay rehetra ato amin'ny Yehosoa sy aniro ato amin'ny Yehosoa. Fady indrindra ny manohitra an'izany atao hoe tenin'ny Eliasa. Na manambany an'izany. Lalàna avy hatrany fitsarananareo no meko anareo fa raha vao zany mihitsy ny voatohitrinareo zany teny zany. Fanambanina ny Yehosoa mivantana zany. Fanambanina ny dada Iava mivantana zany. Tsy nafantatra an'izany dada Iava zany nareo raha tsy teo Elia. Tsy nafantatra an'izany Yehosoa zany nareo raha tsy teo Elia. Teny dada Iava sy Yehosoa azy ny dikan'izay matoa meny fahefana hiteny momba azy. Zay ny dikan'izay. Ao amin'ny bokinareo azy rehetra amin'ny Hébreu toko fa Hébreu film izy iny. Hébreu satria kely hoe manekeny mpitondra anareo dia manao avy azy. Hébreu film 13-17. Hainrova tsy enjery mihitsy ny satria navo azy nga manity. Dahoary Hébreu 13-17 vazivazy zany fa tsisy an'izany koa. Anila zany nge nandre mivazivazy zany. Hébreu 13-17. Manekeny mpitondra anareo ka manoavy azy fa izy miambina ny fananareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampahamoana manaovany amin'izay ny fifahina fa tsy amin'ny fisetoana fa tsy mahasoanareo zany. Olombelona kely tahaka anareo raha nomena an'izany teny zany hoe ankatoavo mpitondra anareo fa ary ekeo izy fa izy miambina ny fananareo. Fery anga tsy mampiambina ny fananareo fotsiny fa mitondra ny fananareo ary mitsara ny fananareo. Lehibe ny mpitsara zany Eliasa. Any amin'ny lanitra ny lanitra. Ary efa nampianariko loatra any amin'ny toerana hitsarako azy hoe atsy ny any miandry anareo. Saingy zaho aho tsy mitsara izay da zany fa lasa miangatra. Efa nomeny Yehosoa atao hoe zandry zareo. Ary izay efa nomena sehatra amin'izany teny fanampy tsara. Zay ny antony nanomezana rehetra avoaka na hoe mpisolo vava. Satria andalo fitsarana nareo. Mazava angamba zay teny Elia zay. Raha soatsika samy tainao soa miariva avatsika. Saotra betsaka data mala Iava any amin'izany teny zany. Fa teny nomenao zany atonga sainany rehetrarehetra. Iverenany fisainany rehetrarehetra ho any aminao marina ka tsisy mitsara velatsy eo anatrehanao. Na mitaka ny tenany eo anatrehanao. Fa ny tena fitiavana marina tokoa dia tena amin'ny lafiny rehetrarehetra fa tsy kony hoe amin'ny anankiray ihany. Dada Iava malalo. Ny angatako aminao dia hamerina ny sainy izay mbola mahay miverina ny aminao ny sainy. Hamantatra mihitsy ny hoe zany fahamalina ny fitiavana zany dia tsy misy hoe ary amin'ny sehatra ry marina tokoa fa tena amin'ny sehatra rehetrarehetra zany. Marina zany tenao zany. Ampianaro zany dada Iava ho any amin'ny fony sy ny sainy tsirairay avy. Indrindra ho an'izay rehetra miady mafy tonga any amin'ny lantilanty ho any aminao. Mba tsisy tsony ny andringa eny am-pandehanana fa tena ay amaly tsara eo anatrehanao. Ampiseho ilay tena fitiavana anao. Ary ho an'izay rehetra voalahatra ho any amin'ny lantilanitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay ampitiraingana dada Iava. Dia ireo izay tsy mba namaly anao na nanohitra anao. Fa raha vao nahenika resy lahatra dia ampitiraingana izy dada Iava. Voninahitra anao mandrakizay. Saotra betsaka dada mala Iava. Amin'ny anaranao Yehosoa. Alleluia. Amen. Dia miraha soatsiketra sahony tenao soa ho an'ny fitohizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka andrea. Mara-pianarana mandra-piresaka venao matao azy.